Tomboko lasy tomboko vavy miaraba antsika mpijery indray ny TV Presse Madagasikara izay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny moa zany dia vahiny hafa indray miaraka amintsika atao anatin'izao fandarana izao, dia tsy iza fa ny solombavambaoaka voavita tao anatin'ny boriboritany faharoa Ramatoa Lanto Rakotomanga. Faly miaraba anao ihany koa izay tompoko nanaiky tamin'ny fanasana teto amin'ny TV Presse Madagasikara. Oui, miaraba ary miaraba ihany koa atsika rehetrarehetra mpanaraka an'ity fandarana ity ato amin'ny TV Presse. Raha izany dia ny tenako mampina rasolonirina moa zany no hitondra izany fandarana izany ka makasika ny toetra raha-pirenena izay azo iverina fa miazakazaka ihany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, satria saika ahitana karazana fihetsiketsehana maro samihafa amin'izao fotoana izao. Ramatoa solombavambahoaka, isika voatsy ela koa izay nandalo ihany koa an'ireo karazana hoe fahasahiranana ny Covid-19 moa zany raha marimarina kokoa, ary mbola ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny firenena ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Roa taona no nitondrana izany filoham-pirenena Andry Rajoelina izany, kanefa dia efa mandeha sahady ny karazana fingapingana sy fitsikerana maro samihafa ataon'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao. Isika any amin'ny laharana faharoa amin'ny farany misy any Madagasikara. Ny fanontaniana apetrako voalohany dia hoe mandrosa mihemitra ny firenentsika ary mangarahara tanteraka ve ny fitantanana ity firenena ity matoa misy zao karazana lakilosy maro samihafa etsiro zao tompoko. Araka ny voalazanao teo Mamtina dia nandalo fotoan-tsarotra ny firenena, ary tsy ny firenena malagasy ihany no nandalo an'izay fotoan-tsarotra izay fa ny firenena rehetrarehetra maneran-tany noho ity aretina Covid-19 ity, ary eo ihany koa ny karazan'izay aretin'izay izay mitranga amin'izao ny faharoa deuxième vague, troisième vague dia efa tonga. Maro ny firenena, presque ny firenena rehetrarehetra mihitsy ary no tena anisany manao confinement na manao couvre-feu no mandray ny fipetra rehetrarehetra. Fa isika eto Madagasikara dia raha nandritra ny vaky voalohany iny dia raha tsika nahita fa nisy vahaolana izay noentin'ny fitondram-panjakana izay nitarihan'ny filoham-pirenena dia Andriamatoa Andry Rajoelina izay nitondra ny CVO+ izay anisany manampy antsika zany amin'ny ady atao amin'izany aretina izany. Tao ihany koa ny laboratoire izay nisokatra nandritra n'iny ady tamin'ny Covid-19 iny, ary tsy ilozan'izany moa ny orinasa izay manao anireny fanafody ireny zany izay anisany manampy ihany koa amin'ny fanasitranana sy ny fiarovana amin'izany aretina izany. Maro ny foto-drafitrasa izay nisokatra ary eo ampanaovana anazy, ary tafiditra mihitsy ary zany amin'ny mahasolombavambahoaka amin'ny tenako ao anatin'ny teti-bola-panjakana, ny plan Marshall sy ny sisa izay entina anarenana an'izay favoazana voa nandritra n'iny ity valana aretina ity. Mbola ao anatiny moa zany tsika izao, ary mbola fatratra manaja an'izay amehana ara-pahasalamana izay. Ka ianao moa teo miteny hoe mandroso ve tsika sa mihemitra? Ny firenena dia mandroso, fa noho izay tao anatin'ny herintaona tsy nafahana niasa loatra izay dia hita hoe maneran-tany mihitsy ny toe-karena na firenena anankiray dia nahitana fidinana avokoa. Ka ny teto amintsika raha mampitovy amin'ireo firenena andalam-pandrosoana hafa dia ny teto amintsika na nisy ny fisondrotan'ny vidim-piainana amin'ny entana andavanandro sy ny fiainana andavamandro ny mponina dia nandray fanapahan-kevitra ny filohan'ny Repoblika hoe tsy maintsy atao izay fomba ampidinana ny entana, satria tsy zakan'ny filan'ny malagasy, tsy zakan'ny enti-manana
ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeany ny vidin'entana ka izay no natonga ny fitondram-panjakana izay nanao anireny karazana sosialim-bahoaka ireny marobe raha tsy tonona nefa lasa fa amin'izao fotoana izao zany dia misy ny kalitsinjo izay misy vary misy loaka ara-pahasalamana ary amin'ny vidin'ny fanomezana zany hoe eo amin'ny 100 ariary ny plat anankiray eny amin'ireny kalitsinjo ireny. Ao ihany koa ny resaka varimora izay tsena mora izay amin'ny atsasabidi ny anaovana anazy manerana ny fokotany. Ao ihany koa ireo vidina vary amidy eny amin'ny épicerie Patsinjarany izay mahazatra antsika dia amidy amin'ny vidiny mora tokoa. Izany no natao dia ny fahatsapany ny fitondram-panjakana, fahatsapany ny filohan'ny repoblika fa tena mandalo fahasahiranana ny vahoaka malagasy ka mila tolo-tanana izay atao amin'izay. Hitantsika ihany koa fa ny resaka raha eto Antananarivo dia ny fanamboarana lalana zany dia efa manomboka daholo zao na dia eo ihany ary ny orana isan-karazany, ny resaka rano, ny resaka jiro dia efa niraisina tanana dia iny moa zany hitantsika teo fa nampidinina ihany koa izay anisany vidin-jiro izay nieritreretina hoe saika hiakatra teo zay. Amiko zany dia mahamaika aloha zany zao dia ilay fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeany. Mianatra ve ny zanaka malagasy? Natao zany fianaran'ny zanaka malagasy zany satria nahoana? Satria mila miditra an-tsekoly daholo ny zaza malagasy rehetrarehetra. Ary izay no nahatonga an'ilay hoe 0 ariary zany mba afana ihany koa mba mitovy daholo ny zanaka malagasy rehetrarehetra dia namena an'ireny fitafy na tablier mitovy ireny avokoa. Moa ve zanaka malagasy misakafo dia zao efa irahantsika mahafantatra ihany koa satria dia isy ary efa misy manomboka ny cantine any amin'ny fianarana manerana ny Madagasikara. Te ihany koa tsika hoe inona koa ary no ilain'ny vahoaka malagasy izay fiainana isanandro, resaka fahasalamana. Ny resaka fahasalamana dia efa maimaimpona avokoa ny fitsaboana rehetrarehetra eny amin'ny CSB manerana ny nosy ireny. Noho izany na ny fanafody ihany koa dia hitantsika amin'ireny CSB ireny fa misy ny magnesium, misy ny paracetamol sy ny sisa izay efa maimaimpona avokoa amin'ireny CSB ireny. Ny vidim-piainana dia efa miteneniko teo ka hitako zany matoa mamitiana misy ny mpanenjika dia eo aloha ianao zany. Ka noho izany zahay dia faly hoe misy manenjika, misy manaratsy, misy mitabataba satria dia avelao izy anao an'izay fa ny firenena malagasy, ny filoham-pirenena, ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy miroso andeha ho any amin'ny fampandrosoana. Ka za zany dia miteny mihitsy hoe mandroso isika. Midika ve zany fa filamboatsiary na filambaniny alako bikety tsy tiako tary fotsiny no tena hoe antony anaovany reto mpanao politika reto andreny hetsika ireny ary voamaly izy io nanao fanambarana fa ivadika tolo ny vahoaka malagasy izay tolona nataony RMDM izay hitatra izy io satria milaza ireo fa tsy hijanona intsony izay tolona izay noho ny fanakatsakanana sy ny nambarany ihany koa fa misy ny tidy jadona eto amin'ny tany sy ny firenena to. Mahavarinana dia zao hoe milaza ry zareo zany fa hoe tolom-bahoaka ary milaza ihany koa ry zareo fa tsy maintsy ianao an'izay zavatra. Za zany eto dia miteny hoe efa fantatra ny mamitiana inona ny tiany aviany. Tamin'ny voalohany izy raha hitsangatsangana na vela malalaka izy hitsangatsangana. Ao anatin'ny fitsangatsanganana zany dia serasera, filazana vaovao, ny cohésion ny antoko zany no tokony resahana ao anatin'izany fitsangatsanganana zany. Ary indrindrandrindra moa tao anatin'ny fiara-panatratra ny taona ihany koa ilay fitsangatsanganana fa moa ve zany ny zavatra hitantsika tamin'ny ano manjery, ny zavatra nitaterahana-zareo. Zavatra nitaterahana zareo dia resaka fiantsiana, resaka fanaratsiana olona ary resaka fanompana olona mihitsy ary misy moa hatramin'ny fanalikana olona apahabe maso ao anatin'izany zavatra izany. Rehefa avy eo ry zareo dia nangataka indray fa hanao tatitra ny solombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka dia tena manana adidy
atao amin'ireo vahoaka ny fidy azy. Ary marina mihitsy ihany koa fa voalaza amin'ny lalàna ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny fidy anao. Tsy mandany zany ny fitondram-panjakana ary tena manaraka ny lalam-panorenana zany. Fa nanome toerana anie ny préfet hoe andany ianareo satria nareo milaza fa betsaka ianareo dia omena toerana mendrika ho an'izany fahabetsahanareo zany. Inona no important aminareo? Inona ny important ho an'ireo olona mpanaradia anareo? Ilay tatitra vita ve amina toerana anankiray milamina sa tsy maintsy forsena ikorotana tsy havita tatitra any amin'ny toerana anankiray? Eto dia tena gaga hoe tsika malagasy samy mijery, tsika vahoaka malagasy samy mijery iza moa reo olona reo. Eto dia tena samy laza fa tena vitsy noho ny vitsy ry zareo satria tsika ne nandalo fifidianana foana hatramin'izay. Moa ve nandresy ry zareo tamin'ny filoham-pirenena? Moa ve nandresy ry zareo amin'ny Salanisa tamin'ny solombavambahoaka? Moa ve nandresy izy tamin'ny Salanisa tamin'ny ben'ny tanàna? Ary indrisy moa fa tsy sahy intsony izy tamin'ny loholona fifidianana loholona. Amiko zany raha tena tia tanindrazana ianareo, raha tena mijery ny fahasahiranana mahatsapa an'izany fahasahiranana vahoaka malagasy zany, endraso ny 2023 ataovy izay manamafy orina anareo ahafahanareo andresy na hanana candidat amin'izany 2023 izay. Fa aza ilay olona efa sahirana, nareo nge mahatsapa hoe sahirana ny vahoaka malagasy mandalo fotoan-tsarotra Madagasikara, dia vao maika ave analan'izay fahasahiranany malagasy zay ny grevy sy ny fanakorontanana izay ho ataonareo. Ary eo kare mba tsy ho tenenina intsony le atao hoe demokrasia, satria tsy ao anatin'ny demokrasia ny zavatra ataonareo hoe omena alalana liberté de parole, liberté de se manifester. Fa zaza no miteny eto fa tena efa misy ny lalàna izay mandrara ihany koa ny fitenenana foana, ny fioara-pefy, ny fanelengelenana ny fanjakana zany ny filaminam-bahoaka sy ny sisa dia tena voararany lalàna ary ny zavatra tsy azondrareo dia mahavoasazy ihany koa zany zavatra. Eto dia miteny hoe tenako zao ny antoko misy anahy dia efa mpanohatra teo aloha. Fa izahay tompoko rehefa nanohatra dia miasa izahay, mijery an'ireo vahoakanay ireo, manampy an'ireo vahoakanay ireo, manao sosial amin'ireo vahoaka ireo, mampiseho hoe manana finiavana ampandroso ny fireneko, manana finiavana ifanampy amin'ny mpiarabelona amiko, sady manakina ihany ho an'ny asan'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Fa izao mahita ve isika na kahie anankiray ary na stylo ray na voany anankiray ary tsy hitantsika mizara an'izany enge ny mpanohatra fa azadinontsika fa tamin'ny Florajoelona tsy teo amin'ny fitondrana izy ny voalohany indrindra nakany amin'ny atsimo nanome fanampiana sy sakafo ho an'ireo olona kere ireo. Aizinareo amin'izany ny fanoherana tompoko dia misy lalàna ny fanoherana. Raha ohatra nareo ka miteny hoe bon manana droit mpanohatra izay voalaza ny lalam-panorenana ihany koa, fa afaka miteny indray mandeha any amin'ny aino manjery sy ny karazana. Endrika takonao ilay fanoherana misy amin'izao fotoana izao zany raha izay teninao zay. Ny fanoherana amin'izao zany dia fanoherana fiantsina, fanoherana miopefy, ary fanoherana dia mandainga tsotro zao, manopa tsotro zao. Tsy azo atao zany, tsika samy malagasy. Ary indrindrandrindra tsy tokony hiteny anaran'olona anankiray na amely hitabataba olona anankiray nareo, satria isika ireo ne samy malagasy, samy miaina eto amin'ity firenena malalantsika sy mamintsika ity. Fa ny hevitra no tsy mitovy, ilay but no tsy mitovy, ilay fanatanterahana anazy no tsy mitovy, dia mendrasa ny anjaranareo dia endraso ny fifidianana, tonga ny fifidianana misy indray ny fifandimbiasa
fanampahefana izay afindra amin'ny fomba ara-demokratika. Izay no atao hoe fanjakana milamina ary vahoaka endry. Afaka miteny ve zany ianao hoe tsy ilaina mihitsy ny hevitra ireo mpanohatra ireo satria karazana fanoherana fiantsina bonitolo moa zany raha izay no azo ilazana azy. Tena tsy misy azo raisina mihitsy hoe ny fanakianana na ny fitsikerana izy ireo ny asa atao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsika mahita ao anatin'ny tany manahaka ny demokratika, manaja an'izany demokrasia izany, fa ny mpanohatra dia ilaina amina firenena anankiray. Ny kritika izay ataon'ny zareo tena ilaina ary zarany dia miteny hoe mitenena, teneno izay tsy mety, izay hitanareo fa mibiloka izay hitanareo zany amin'izao fitondrana izao. Fa kosa aoka mba tsy iopefy, aoka itsika tsy hanao confirmation gratuite fotsiny amin'izao, aoka itsika tsy hanompa nizaniza na hanendrikendrika nizaniza ao anatin'ny valateninareo zany. Fa za dia tena variana indraindray hoe fa ahoana misy fanjakana dia ianao dia sa miteniteny foana maniratsira ao anatin'ny zany zavatra. Ka za tena mety hoe tsy zakanareo ary ve le fanoherana, tsy zakanareo ary ve le resy. Raha tsy zakanareo le resy dia miomana mba ho mpandresy indray, omana mpandresy. Fa ny vahoaka no mitsara, tsy izay vahoaka vitsikely reny. Raha samy mitondra vahoaka antsika tena tsy mifankatahotra amin'izany satria zay manana olona betsaka. Fa zay olona endry zay. Ary nenay tsy natao amaly ihany koa amin'ny vavan'ny mpanohatra fa nenay dia valinay amin'ny anarany asa izany. Tsy maintsy miasa zay ho an'ireo vahoaka ireo, ary aoka ny asa no hijerevanareo anay. Amin'izao fotoana izao mantsy karazana fifamaliana amina hainao manjery onjam-peo etsieroa ho an'ny andaniny sy ny ankilany ny zavatra andrasan'ny vahoaka nefa dia hoe le famahana ilay olana tena mahavaly olana ve le fitsikerana ataon'ny andaniny ary ilay mpitondra ihany koa hoe tena manao atsaka sy andavany izay filaniny vahoaka amin'ny ankapobeny izay. Raha mijery ianao manomitina ny teti-bolam-panjakana dia marobe no natota ho an'izay resaka sosialim-bahoaka izay. Ao ihany koa ny resaka fanorenana ny industrie amin'ny distrika maro samihafa. Aza adinontsika fa rehefa misy ny orinasa anankiray mipetraka amina distrika anankiray dia misy ny fandrosoany io distrika io satria sady ny vokatra tonga dia voahodinao dia alefantsika ny velany na ho alefa eto amin'ny toerana ihany tsy manenina, fa ny olona eo amin'ny toerana ihany koa dia mahazo asa ihany koa amin'izay ary indrindra fa ny 5 isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia mpamboly sy miompy avokoa, ka noho izany zany dia mahazo ny anjara sahazana azy tsara amin'ny fanampiana an'ireo mpamboly na atao hoe tantsaha any ambanivohitra ireo. Noho izany rehefa milamina ny tantsaha dia tokony hisy fivoarana zany eo amin'ilay toerana sy ny vidin'entana satria ao anatin'izay ihany koa ny fitondram-panjakana izay manao any lalana ahafahana mamoaka an'ireo vokatra ireo. Rehefa avy eo moa zany dia manao an'izay fanondranana any ivelan'izay tsika izay fantatsika tsara fa rehefa reny produit fini reny no alefa any ivelany dia mitondra devise ho atsika eto Madagasikara zany amin'ny rapatriement an'izay dia mampitombo an'izay sandam-bola malagasy izay ao anatin'izay zavatra. Ka amiko zany dia ny tsarana ny fitondrana anankiray dia sorato daholo aloha izay vidany rehetrarehetra, ny ratsy rehetrarehetra izay hitany dia rehefa tonga ny fotoana izay hitsarany ny vahoaka azy dia amin'ny fifidianana no anao izay. Dia tokony hianatra zany isika malagasy hoe bon amin'io no hitsarana an'ity fitondrana izay mifandimby eto amin'ny firenena ity. Fa avelao olona hiasa fa tsy manakana anareo tsy tsikerako nefa n'izany. Alefaso ny tsikeranareo fa tsikera mitondra any amin'ny fampandrosoana, tsikera ameo solution,
tsikera mba mitombona no zavatra ho ataontsika fa tsy hoe tena miopefy manompa olona maniratsira olona zany tena tsy ao anatin'ny fomba mampanao atsika samy aiza zany le immunité parlementaire andreo namanareo am'izay etsika ataon'izy ireo mihoatra ny zavatra tokony ho teneny efa nisy ve ny fanapaha-kevitra ny raisina sa mbola hoe fampitandremana sy fampatsiahivana ilay lalàna nambara ny filohan'ny antemeram-pirenena ihany efa nisy ny taratasy izay nalefa tany amin'ireo zareo namana solomavambahoaka izay mampafantatra ny fioara-pefy izay ataon'ny zareo izay ny resaka levé ana immunité parlementaire aloha zany dia mbola tsy misy resaka mihitsy hatreto fa mbola manao an'izay fampafantarana andry zareo izay za mino fa olona misaina ry zareo ary olona manana ny fahaizany ka noho izany mino fa tokony mba ijeriana izy ny ao aoriana ary ny fiainana tsy vitan'ny hoeti-po fa mila mieritreritra hoe ahoana no ho avy an'izany zavatra resahako izany satria mitoetra daholo ny teny zao tsy nisoratra rery zao no mipetraka fa na ny teny ihany koa dia mipetraka ao anatin'izay zavatra izay fa mino fa olon-kendry ianareo ka noho izany tsy atsapa kokoa an'izay taratasy sy ny afatra izay nalefa ny ramatoa filohan'ny antemeram-pirenena izay miantefa any aminareo namana asiko resaka no makasika ilay tranga zanaky ny mpisolovava namanareo izay nosavainy mitandro filaminana etsy an-daniny ihany koa ny zanaky ny filohan'ny repoblika any ivelany moa zany ireo maneho ny hevitra fa dia manao karazana asa ratsy ny fandikanina izay zanaky ny filohan'ny repoblika izay ary omaly ihany koa ny namanareo izay nilaza na ny gouverneur moa raha marimarina koa laza fa ametraka fitoriana amin'ireny karazana fanasoketana sy fanivaivana zanaka filohan'ny repoblika ireny ny fahitanao izay tranga samihafa zay amiko tokony tsy hitovy mihitsy izay tranga anankiroa izay ny tranga anankiray dia tratra ambodiomby ilay ramatoa kely izay tsy hidirako hoe nanao izy tsy nanao izy inona anatony satria misy ny fitsarana izay efa nandray an-tanana izay zavatra izay fa ny momba ny fanotononana zanak'olona na zanakizy izy io na zanakizy ary indrindrandrindra fa ny zanaky ny filoham-pirenena izay fantatro ireo akizy ireo satria ny zanako ihany koa dia mitovy taona ary mifakahazo amin'ny zanako ny filoham-pirenena no zany dia tena lavoko atsika rano marindrano fa raha nisy ny zanak'olona tsara taiza dia anisan'izany deraina ny zanako ny filoham-pirenena ary eto dia tena mijoro vavolombelona mihitsy fa zany zanako ny filoham-pirenena zany na mbola tsy filoham-pirenena ny filoha-rajoelina fa tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha dia tena fiera mihitsy ny ray aman-dreniny hoe nahazo tableau d'honneur tany ivelany ireo zanany ireo tena fiera izy tena andeha andray tableau d'honneur an'izany zanaka izany ka aloha mba jerevana ihany ny teny avoaka fa amiko ihany koa za koa aloha dia tsy atoky ary tsy considéré ny tenina olona adala za tena miteny hoe ny olona miteny an'izany dia olona adala satria tsy ampeverana no hitenenana an'izany fa te hoe nisy ny zavatra mitranga amin'ny anankiray dia andeha tokoa andeha anisy ratsy fotsiny amin'ny zanaky ny olona tsara taiza satria manana ray aman-dreny endry ary entitra izany filoham-pirenena mivady zany ary indrindrandrindra amin'ny fitaizana ny zanany no zany tena sasanango roa samihafa zany ho an'ny ho atsika zany satria ny tenako dia mafantatra tsara amin'izany zanaky ny filoham-pirenena izany
Velatsika eo ny makasika iny fa ny fandimbiasana misy eto amin'ny tany sy firenena amin'izao fotoana izao a dia saika hiaran'izay atao hoe valifaty izay ny olona izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana rehefa nisy zany tany aloha amin'izao fotoana izao miverina indray ny fahitana ny sombavamoaka lanto rakotomanga izany tranga izany rehefa hoe misy ve zany fitoviana fomba fijery dia mandeha daholo ny antson'izay sy ny fampidirana amponjan'ireo karazan'olona io. Raha mahitinareo a dia zay zavatra y tena tsy mitombony izay tamin'ity fitondrana ity satria raha nahitinareo a nisy a mpiasa na olona ambony nanana andraikitra ambony a izay miaraka amin'ny filoham-pirenena no any Amponja. Zany hoe misy DG a izay teo tamin'ny anina dia lasany Amponja. Misy a ireo mpanao politika koa nefa izay eritreretin'ny olona hoe valifaty no nahatonga anazy tany Amponja fa tsy marina zany. Fa mila jerevantsika, mila arahantsika hoe inona no nahatonga an'ireny olona ireny niditra Amponja satria tena tsy resaka politika no nidiran'ireny olona Amponja ireny fa tena resaka asa, tena resaka infraction izay nataony no nahatonga anazy niditra tany Amponja fa tsy resaka gadra politika aloha ao anatin'izay. Ary ny fahitako ny mpitondra ankehitriny sy ny fahalalako ny ifaniarany asa efa ela ihany miaraka tamin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina fa asa alony anazy ny fitiava-tanindrazana no asehony ary ny fizay proof omeny hoe tia tanindrazana izay izy dia ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny fitsonjovana an'ireo malagasy izay mbola tratra ao anatin'izay fahasahiranana izay any tsy jereny akoriny izany valifaty izany. Tsika mahita tsara inona ny vava tsy mahazo azy, inona ny fanalikana, inona ny fanambaniana, ninona teneninao, ninona misy anao, ny antoko misy anao, ninona dia io no filoham-pirenena voafidin'ny malagasy. Ny ankabetsan'ny malagasy matoa izy eo dia ny fidininy abetsaka amin'ny malagasy. Ka noho izany tsy maintsy manaiky ianao fa filoham-pirenenan'ny malagasy io. Noho izany mila hajaina zany ray aman-dreninao zany. Mila tsy mitenenana ratsy zany olona na tsy tianao ary le olona dia aleo akombona vava rehefa tsy tiana le olona fa tsy zoanao ny manome teny ratsy sy manivatsiva maniratsira an'izany olo zany. Fa raha ohatra moa ka ny ray aman-drenintsika ireo malagasy zany ray aman-dreny zany no Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia moa ve raha ny ray aman-drenintsika ireo misy maniratsira marary ianao en plus n'izay zavatra fanendrika andriana amin'ny zavatra tsy misy ka ampiko araka ny tenin'ny zareo ihany kodiaran-tsarety ny mpiainana miodikodina io kodiaran-tsarety io ka aoka itsika handray hianatra aoka itsika mba hianatra ana politika vaovao, politika madio, politika milamina ary politika ao anatin'ny firaisam-po sy fifankatiavana. Miresaka an'izay politika madio izay ianao isan'ny tena hoe takiny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao le hoe fangaraharahan'ny vola nampiasaina tamin'ny Covid-19 iny. Eo ihany koa ilay volamena izay tratra tany Afrika Atsimo izay mbola miandry moa zany amin'izao fotoana. Ny fahitanao an'izay zavatra izay hoe tena ao anatin'ny fangaraharaha tokoa ve izay satria raha le resaka volamena dia ilay madinika ihany mizaka ny tseranena. Efa napetraka ny filoham-pirenena sy ny amin'ny tompon'andraikitra ny fanadihadiana rehetrarehetra. Na ny tenako ihany koa arany dia tena mitaky hoe nizaniza ao ambadika izany tokony ho ambanin'ny lalàna avokoa. Ka noho izany tokony hotratrarina ary tokony ahazo ny sazy izay tokony mety aminazy nizaniza nanao an'izany zavatra satria fananam-pirenena zany izay tokony ho an'ny malagasy ary tokony mba hisitraka ny vokatra ny maniny zany zavatra zany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo.
ka noho izany za zany dia mampirisika mihitsy anareo mpanao enquête ianareo aza misalasala aza asiana ninenina fa ny foan'ny repoblika no efa miteny hoe tsy misy kitrano an-trano, tsy misy zanak'anina, tsy misy fahalalana ny anina fa izay tratra tonga dia sambory avokoa. Noho izany zany efa midika zavatra ngezabe izay afatry ny filohan'ny repoblika izay ary entitra izay afatra izay. Ka noho izany za zany mahita hoe anisany mampiseho foana fangarahana ny fitondrana ankehitriny ary tsika nge tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Zao anie ny réseaux sociaux, tambadrotra sosialy be dia be tsy azo hifanafenana intsony. Noho izany dia hitatsika ao daholo ny vaovao rehetrarehetra ka aloha mitranga ao alohan'ny any amin'ny haino amanjery rehetrarehetra reny. Ka noho izany dia mahita hoe tsy afaka hoe anao zavatra hafahafa fitondram-panjakana. Ao ihany koa ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieram-dolona izay afaka manao an'ireny enquête parlementaire reny raha ohatra ka misy zavatra tsy mazava ao anatin'izay. Fa ny resaka teti-bola momba ny Covid angamba ntsika efa nahita fa efa nanao ny famakafakana sy ny fanazavana an'izany ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta miaraka tamin'ireo membre ao amin'ny gouvernemanta. Maraparanantsika ny fiarahana aiza ho aiza zao ny asa sosialy ataon'ny solombavam-bahoaka anatin'ny boriboritany faharoa indrindra ireny karazana antsina hoe ONG directed, eo ihany koa ny fikambanana miary toy an-trano be ireny sa rehefa amin'ny fotoana ilana azy ihany vao manatanteraka an'izay fanampinan'ireo olona sahiran'ireo. Misy ny velorano izay nataon'ny filohan'ny repoblika momba ny fanampinan'ny vahoaka ifotony dia ireny nisy ihany koa ny velorano izay natao ihany koa tamin'ny vahoaka izay nifidy atao amin'ny boriboritany faharoa. Ka noho izany dia tena manatanteraka an'ireny izay manome asa ho an'ireo olona ireo ary manampy amin'ny fanomezana asa an'ireo olona ireo amin'ny fahasahiranana zany ny rano, ny jiro, ny bassin, ny lalana, ny sakafo sy ny rehetrarehetra indrindra fa ny fampianarana maimaim-poana be dia be zany le coopérative izay natsanganay tao amin'ny boriboritany faharoa dia zarina le olona zany omena fitana fa tsy omena trondro. Noho izany zany dia zahay eo amin'ny boriboritany faharoa dia efa nametraka an'izay hoe misy isaky ny enim-bolana dia fanofanana maimaim-poana ireo reny aloha zany reny mpianakaviana amin'ny resaka zaitra ahafahany mampidi-bola ho an'ny manampy ny tokantrano ary ahafahany ihany koa mikarakara ny tokantrano. Ao ny fianarana mahandro, ao ny fambolena izay ataonay ao ny fiompiana, ao ny fianarana miteny anglisy, ao ny fianarana informatika sy ny karazana dia maimaim-poana reny fa misy certificat izay omenay ary misy ihany koa fitaovana izay omena an'ireny olona ireny amin'izany zavatra zany. Ka noho izany mitohy ary mbola ho ampitomboana ary izany asa sosialy zany. Ny resaka fizaham-pahasalamana maimaim-poana, ny fizarana fanafody, fijerena maso, ny nify sy ny karazany dia tsy maintsy mbola hotohizana foana ny goûter amin'ny mpianatra sy ny sisa zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy atao satria ilain'ny vahoaka zany ary ampitiavana ihany koa nanaovana anazy. Ray minitra raha nangatonantsika ny fiarahana afatra ho an'ny vahoaka malagasy jery ny TV-presse malagasy. Ny afatrako zany dia hoe asa ity asa no ataotsika tsika efa ao anatin'ny fahasahiranana. Ka noho izany aoka itsika tsy ho elingelen'ny olona intsony na ahodin'ny olona fa tsika mino fa malagasy tia tanindrazana, malagasy tia fandrosoana ary malagasy liana an'izany fivoarana izany. Ka andao tsika hiaraka ifammetanana amin'ny filohan'ny repoblika anatanteraka an'ireo velorano izay napetrana ary indrindra fa efa miroso efa ao anatin' izay fampandrosoana izay itsika amin'izao fotoana izao. Ka eto dia mirarosoa atsika vahoaka malagasy indrindra itsika ao amin'ny boriboritany faharoa
ary mirary fahasalamana ho lavitra anyity aretina ity dia aza dino fa mbola ao anatin'ny amianary-pahasalamanatsika mila mitandrina tsara sy manaraka atsaka ny sy andavany an'ireny fanasana tanana ny saona vavaorona ary indrindraindrindra ny elanelana ray metatra izay tsy maintsy ajaina mba hiarovana amin'ity aretina ity. Misaotra mamitiana ny fanasana dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Makasitraka anao ihany koa Ramatoa sy Lombavahoaka izay marihana fa sambany no ny vahiny teto amin'ny TV Presse Madagasikara inona moa fa mbola isy ny fotoana io nananirina fa ity aloha izany no fanombohan'ny fiarahana. Makasitraka ihany koa ny mpiaino rehetra sy ny mpijery ny TV Presse Madagasikara ary dia vahiny hafa indray no entintsika ato anaty ny fandarana fa dia makasitraka indrindra Ramatoa sy Lombavahoaka Lanto Rakotomanga. Misaotra tompoko dia misaotra nareo miaino hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto ihany koa no ametrahako ny mandrapitafa sy ny mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.